Efa tena iainanao mihitsy ve zany hoe miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra zany sa mbola tsy azonao tsara ny fampiarana azy amin'ny fiainana? Andao isika andinika araka ny soratra masina an'izany. Miarabanao indray dia tena saina mpitiavana mihitsy ianao hiaraka ao anatin'ny famaboasana ny hoe miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra sa miantehitra amin'ny herin'ny tena. Efa hitantsika ihany moa ilay hoe herin'Andriamanitra sy ny herin'ny tena. Fa izao mantsy ny zavatra niseho ao amin'ilay fitantarana momba n'ity ady tamin'ny Amalekita ity foana moa izany. Ary rehefa tena hoe ady izay dia misy hoe ahoana ny drafitra atao, paikady atao mba handresena. Fa ao anatin'ny fitantarana azy io isika no miresaka momba n'ilay hoe ahoana no atao aombiazana. Miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra no resantsika fa tsy hery hafa. Indraindray ny olona miresaka momba ny hoe hery hafa avy any ambony na hery tsy fantatra na hoe supernaturel, pouvoir supernaturel na surnaturel. Kanefa afaka miaraka amin'ny herin'Andriamanitra izaho sy ianao. Naneho fianterana tanteraka tamin'Andriamanitra ilay fihetsiky Mosesy. Inona ilay fihetsika? Ilay hoe nandeha ny ady dia manangana ny tanana izy. Miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra izany. Ary fifandraisana amin'ny lanitra mihitsy. Io ilay resantsika hoe connecté avec Dieu. Mifandray akaiky ary tsy tapaka amin'Andriamanitra. Rehefa tao anatin'izay fifandraisana izay Mosesy, naomby foana teo amin'ny Savoritaka-nady, ataontsika hoe niady izany. Nandresy ary voaroaka ny zanak'Israely ny Amalekita. Fa rehefa nidina ny tanany, ohatran'ny hoe tolana lefy izany, reraka izy, dia ny zanak'Israely indray no enjehan'ny fahavalo. Dia hita tsara mihitsy izany ny fisongadinan'ilay hoe miasa araka ny hery avy any ambony sy ny hoe ny herin'ny tenany zanak'Israely fotsiny dia resy voatosika izy, resy tosika izy. I Josoa no mpitarika tao. Ary isika moa miresaka momba n'ilay hoe mpitarika mahery, mpitarika say, mpitarika tsara, mpitarika mahay. Nahery tokoa Josoa ary natoky izy fa omen'Andriamanitra azy foana ny fandresena. Izany hoe ny tena marina tsy Josoa no natanjaka na hoe izy nieritreritra ny tenany hoe mahavita n'io ady io. Fa natoky ny herin'Andriamanitra izy. Ary izay ilay hoe miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra izy. Andeha ataontsika hoe mety tsy hitany mivantana, izany hoe misy manangan-tanana manandran-tanana ery ambony ery. Fa Josoa sy ny herim-pony kosa dia niaraka tamin'ilay hoe matoky izy fa Andriamanitra no omeny fandresena, satria efa niteny an'izany Andriamanitra hoe omena ny zanak'Israely ny tany ary horoahana tsy eo anoloan'ny zanak'Israely reto firenena manodidina lazaina fa tompon-tany teo aloha reto. Ohatra tsara amin'ny fiarah-miasan'ny lehibe, zokiolona sy ny tanora ao anatin'ny fahatanorana ny nataon'ny Mosesy sy Josoa teto. Ary tena zava-dehibe io fa raha mba hain'ny zokiolona sy ny tanora ny mifankahazo tsara amin'ny alalan'ity hoe fifanampiana ity. Ny zokiolona manoro hevitra, ny zokiolona mitondram-bavaka, ny zokiolona manoro lalana, fa ny tanora manao ny asa, mihetsika ary manana fahasahiana sy herim-po mitozo dia fahombiazana hita amin'ny fiainana. Ary izay mahatonga ny hoe ny ray sy ny zanaka io génération anankiroa samihafa io dia ilay hoe ny ray zokiolona, ny ray zandriolona dia afaka mifanohana tsara. Azon'ny ray sy ny zanaka atao izany ao anatina tokantrano na fiarahamonina no mahatanteraka an'izany hoe fiarah-miasa tsara izany. Fa ny nampahomby teto dia ny finoana an'Andriamanitra irery ihany. Tsy azony ozongozonina mihitsy io finoan'ny Josoa an'Andriamanitra io ary nahatonga azy ho mpandresy mandrakariva. Izao nefa nahoaka ho tsaroantsika, ny finoana tazoniko, ny finoana tazominao io dia mety ahatezitra ny hafa izay tsy mino. Tsy natao hakivo nefa izany. Raha miazona ny finoako aho, miazona ny finoanao ianao, miazona ny finoantsika isika, hoe tena hatanteraka zavatra Andriamanitra fa izy mihitsy no hanome an'izao na hanao toy izao, dia ny hafa eo akaikinao mety tsy mino hoe tsy possible. Dia eo indrindra ianao izany ilay hoe ahoana ary ny haha-possible azy, ahoana ny hapety azy, ny hahatonga azy ho tanteraka. Dia izay ilay hoe ijoroanao ny fitokisanao amin'Andriamanitra.
Dia rehefa tanteraka iny dia miala maina ho azy araka ny fitenenana ireo izay tsy mino an'ilay fahatanterahan'ilay zavatra. Aoka ianao tsy ho tolan'ny fanakivian'ny hafa hoe tsy ho tanteraka izany nefa zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nitendren'Andriamanitra ho anao. Fa aoka ianao, aoka isika sy ianao mba hijoro tsara fa Andriamanitra mahatanteraka ny teny fikasany amintsika. Tena ilain'ny mpitarika ny mikolokolo, amboarina tsara io fifandraisana amin'Andriamanitra io, satria izay amin'ny alalan'ilay hoe Andriamanitra ihany no tena manome antsika ny fandresena. Izy no manohana antsika amin'ny fotoana rehetra. Enina dia ao anatin'ny fotoana toa ohatran'ny hoe tsisy mpanohana azy izy izany, Andriamanitra ihany no afaka manohana antsika. Andao isika hifandray amin'Andriamanitra, izay no lohalaharana. Mivavaka, mifandray tsy tapaka aminy. Ny manaraka dia hoe mahatoky fa izy mihitsy ny manome an'ilay fandresena. Rehefa tsy mahatoky dia tsy azo fandresena. Ny manaraka dia hoe hifanohana ny sokajy taona samihafa. Ny lehibe manohana ny zandry, ny zoky manohana ny zandry, ny ray manohana ny zanaka sy ny sisa. Ambavaka amin'ny fifanohanana, amin'ny torohevitra sy ny fanabeazana tsara. Mbola azo atao izany ankehitriny. Ary ny famarana anazy dia hoe mijoro mandrakariva, na dia maro anisa aza ny tsy mino noho ny mino. Mijoro mandrakariva, na dia maro anisa aza ny mino ny tsy mino noho ny isan'ny mino. Andriamanitra mipahery anao. Hivavaka isika. Ampahirezo sy amin'irao fo izay Tompo. Ampio izay anaiky ny fahalehibiazanao, anao ny sitraponao, ary hitoky aminao mandrakariva fa ianao ihany no tena manome fandresena sy fahombiazana amin'ny fiainana. Ampio izay ary ampianaro mihitsy hantehitra aminao amin'ny zavatra rehetra izay mitranga sy manjo amin'ny fiainana. Taio ty namako ty, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.